Atsangano kely daholo any amin'ny tanan'izay mbola tsy manana jirama ny aminy. Atsangano e. Hitanao betsabetsaka ihany. Dia atsangano iray ny tanan'izay miteny hoe tapatapaka ny jirony jirama. Dia atsangano ny tanany hoe mbola misy délestage foana eto Manakara. Hitanareo zany. Afaka enim-bolana farafabetsany ametrahantsika parc solaire ngeza be eto Manakara amin'izay tsy tapatapaka tsony mijery tokolatoko-vavy. Ekena sasy ekena. Tsy hirana volana ivelany itsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Manontany tena hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafon'ny malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Sady zany amin'ny andro atoandro be nanarary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosan'ny fiainana koa. Ny tsy fananana asa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaota-pahefana, ny tsindry azo lena. Sady tsy mariny zany? Zany ny zavatra misy eto. Andohana mihitsy ny fitondram-panjakana ity. Isa fa tsy laingana nampianana antsika teto e. Zany hoe rehefa zohina norafetinao, nataonao fototra iorenany le fitondram-panjakanao mihitsy ny lainga. Dia tsy haritra ny dikan'izany. Vitsivitsy fotsiny izay tadidiko no ampatsahiviko anareo anatin'ity famakafakana ity. Fa aza raisina hoe manka alana momba le fitondram-panjakana lalatiana ao anatin'izao resaka taon'izao. Enoy amin'ny fotsy miangatra izao zavatra ho resahako izao. Hoe tena marina zany zavatra zany. Mety pomba ny fanjakana ianao, mety manohitra ny fanjakana. Raha pomba ny fanjakana ianao dia teneno malaky le fanjakana tohanana hoe tena marina zany teny lalatiana zany, fa tena ohatrany tsy nanao afa-tsy lainga ka itsika ary zao ny anaporofonany zany. Voatany am-piandohana aloha mba hahafahanao mahazo. Tsapantsika fa tsy voahaja loatra intsony izay etika politika izay ary isika mieritreritra fa tsy tokony hisy intsony ny hoe taondasa tsy tsaroana eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy tokony hisy intsony ny fandrebirebena vahoaka sy fanakorontanana firenena noho ny antony ara-politika. Everitsika zany fa ampy izay satria ny politika dia natao an'ny soimbonana ary tsy natao ho sehatry ny adila politika lava ny firenena malagasy. Satria tokoa ina no mitranga androany ny mpanao politika malagasy dia mandato zavatra anankiray manao fanambarana miezinezina fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana izy dia atao daholo na fanenjehana na fanakanana fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy dia ikeny daholo indray izay no lavo ny tany aloha. Ohatra maro moa no azo raisina amin'izany Michel Albert ary tsy mahagaga efa makatsika foana raha tsy miaino intsony an'ireto mpanao politika ireto ny vahoaka vitsy dia vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ny mpanao politika malagasy mba tiany enona maresy lahatra azy ary izany moa ambakatsika foana tokony mba amin'ny tantena sy hijery fitaratra ny mpanao politika isan'isany. Ny fanaovana politika Michel Albert dia miainga amina foto-kevitra mahasoany vahoaka. Tsy hoe rehefa te hivadibadika ianao dia hoe izay mihitsy no atao hoe politika fa ny olona no tsy mahay politika. Izay foana manko no ambaran'ireto mpanao politika eto amintsika reto zany hoe izy ireo indray no manome lesona ny vahoaka kanefa fantatry ny vahoaka fa
tombontsoa manokana ihany no katsahany reto mpanao politika ireto. Androany ianao milaza fa mety aminao ny toe-javatra anankiray raha pitso dia hodinao fanina, izany hoe hodinao tsy tadidy ny nambaranao, ary mangany fotsiny Michel Albert ny fivadibadiana palitao ny fivarotana fanahy. Vao malinomaly zao isika ny malala fa nisy mpikambana atao amin'ny HVM no esoriny brofoy be ny tamin'ny fomba ofisialy, tsy ho HVM intsony any amin'ny faritry Boeny. Voatsela koa dia misy mpanolontsaina munisipaly ao amin'ny tanàna Antananarivo no esorina n'olotra azy satria nivadika loko. Izany hoe eto amin'ity firenentsika ity Michel Albert dia nofinofiana izany etika politika izany ho an'ny mpanao politika malagasy, kanefa mamaka tahaka ny any ivelany izay amin'ny ankapobeny aloha hatreto amin'ny ankapobeny dia mba manaja ihany ny fironan-keviny izany mpanao politika any ivelany izany. Tsy matana ny teny nomeny ny mpanao politika midika izany fa tsy tena mbola ao anatin'ny lalantsainy ny mpanao politika ary ny any ankamaroany ireo mpanao politika eto Madagasikara ny antsoina hoe etika politika, satria tsy tena foto-kevitra mantsy ny joroany ny antoko politika sy ny mpanao politika eto Madagasikara hany ka mora mivadibadikevitra amin'ny fotoana rehetra. Dia tsy gaga ihany koa isika ny kerery manana raha toa atamberin'ny olona ny aminy indray ny teny nambarany omaly rehefa mitranga ny zava-misy androany izay mifanohitra tamin'ny nambarany omaly sy izay mety no nambarany androany mbola ifanohitra amin'izay hitranga raha mpitso. Arakaraka ny toerana misy azy moa no isehony zany faneho-kevitra izany, dia mametraka fanontaniana isika ny amin'ny hoe tsy mahafeny teny ambarany ve ny mpanao politika malagasy, sa tsy voahevitra loatra ny teny ambarany ny mpanao politika malagasy, mety miteniteny foana satria tsy tena foto-kevitra mantsy ho ny joroany. Raha tena foto-kevitra mantsy ny joroany dia tsy miala amin'iny foto-kevitra iny izy mandrakizay ao anatin'ilay antoko politika satria izay ny firai-kevitra ijoroany. Fa raha toa tahita-pahefana entina nozongozonana fotsiny ny mpitondra dia mety sa milaza zavatra maro ny mpanao politika. Firy amin'ireo mpanao politika moa tsy nilaza teto anika rehery manana tamin'ny fotoan'androny fa dia voan'ny tandimerina rehefa mihinana ny vokatry ny mpanao politika iray amin'ny orinasa lehibe izay nananany, fa androany izy indray no manandratra an'izay anika rehery manana ary izy mihitsy no manasoaso an'izany mpanao politika izany. Dia izay le fomba fanao politika eto Madagasikara. Firifiry ihany koa moa tsy nitondra teny mavesatra sy maharary fony mbola tany ivelan'ny fitondrana, fa rehefa tonga ao anatina fitondrana dia atamberin'ny olona ny amin'indray satria mitovy avokoa ny zava-nitranga omaly sy ny androany, izany hoe ny olam-bahoaka tsy miova akory fa io olana io ihany zany adikevitra ka arakaraka ny toerana misy azy fotsiny no hitondran'ny mpanao politika ny heviny, ka raha izy ny eo amin'ny fitondrana dia mety hafa ny faneho-keviny amin'ny tranga anankiray izay mety efa nitranga teo aloha ihany. Izany hoe mivadibadikevitra tsy dia mitazona zany antsoina hoe etika politika zany itsika eto Madagasikara. Ny eo amin'ny fahefana moa dia mihevitra fa hijanona hatrany eo amin'ny fahefana dia anaovana ny karazana hoe ka antsonjay amin'ny fanoherana. Ninina mba hevero ny fanoherana ho atao dia anaovana antsonjay. Ny any amin'ny ireo fanoherana koa indraindray mieritreritra fa tsy hitondra mandrakizay izy dia toeriny daholo izay zava-mitranga, ka rehefa tonga amin'ny fahefana izy amin'ny fotoana izay mety tsy nampoziny ve mety ho tongatonga ho azy ihany koa dia eo indray fa mitranga ilay raharaha izay efa nitoeriny fonisy tany ivelany ny fitondrana. Tsy vitsy ireo mpanao politika no atamberin'ny olona ankehitriny na omaly ny teny nambarany omaly rehefa tsy mifanaraka amin'izay nambarany ny zava-mitranga rehefa izy no mitantana, na ihany koa mamerina ny teniny rehefa izy ny lasany amin'ny fanoherana satria tsy eo amin'ny fahefana intsony. Dia izay foana ny amin'ny hoe io foana nge no mitranga teto amintsika, tsy dia mbola voafehy loatra ny fomba faneho-kevitra ho an'ny mpanao politika malagasy, na mety tsy voahevitra ihany koa ny teny ambara fa mety afanapo tafahoatra no entin'ny mpanao politika entina hifanandrinana amina ady la politika fotsiny amina mpifanandrina aminy, na neo amin'ny fitondrana izany na neo amin'ny fanoherana, satria nambarantsika hatrany hatrany moa fa ireto mpanao politika ireto tsy miova akory fa mbola ny mpanao politika omaly ihany no mpanao politika androany, fa indraindray mety ho any amin'ny fanoherana, indraindray mety mbola ao anatin'ny fahefana. Isika moa androany Michel Albert araka amin'ambara mbola tsy hanonona naran'olona aloha na hanonona narana mpanao politika fa amola volana izay fandarana izay isika mba amoana ny hoe inona no tenenindranina tany aloha dia inona no miteneniny tataoriana, mitazona ny heviny ve ny mpanao politika anankiray ampanantenantsika sady ao anatin'izao fa 30 taona ny joroan'ny radioantsiva izao. Fa ny tapany faharoa araka ny efanambara iresaka ny
vanim-potoana isika satria efa zary lasa fiainana iainana moa ny olana amin'ny fiakaran'ny rano, ny fisian'ny trabona, ny fampiatoana, ny fampianarana rehefa fotoam-pahavaratra, indrindra moa fa eny amin'ny faritra ambany tanàna sy manamorona ny fefilo. Efa noresantsika foana io Michel Albert hoe tsy misy mihitsy fe azo atao anamavanana ny fahasahiranan'ny mponina rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra tahaka an'izao. Tsy misy foto-drafitrasa azo amboarina mihitsy fe fa dia tsy maintsy mbola iaina tahaka an'izao ihany ny mponina, kanefa rehefa fifidianana dia eny rehetra ny teny fampanantenana paradisa mihitsy ho an'ireny faritra ireny, ho an'ireny mponina ireny ataon'ireo mpanao politika, kanefa dia indro sahady ny zava-mitranga moa Michel Albert fa dia miakatra ny rano ny mponina moa izany no mahazo tsiny aloha voalohany indrindra amin'ny hoe manetsina ny lakan-drano fa tsy misakana na inona na inona izany ny lafiny fahatelo vao misy miteny mba jereo aloha ny fanotorana tany etsetra etsetra. Momba ny fampianarana Michel Albert dia misafiritaka ambony ambany, ampianarana fahavaratra moa ny mpianatra ary tsy nekena ny rafi-pampianarana PSE na rafitry ny minisitra teo aloha Paul Larabary dia mbola eto izany sika hatramin'ny sika amin'ny teny izao mbola mianatra ny mpianatra, misy ny sekoly izay ampidirana ny trabona dia misafiritaka ambony ambany eo ilay lafiny fampianarana. Anisan'ny napetrakintsika teto hatramin'izay moa ny keremanana ny amin'ny hoe ao anatina fanorenana fotony mba tsy ho amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra no andehanan'ny mpianatra any an-tsekoly, izany hoe tokony ho akisaka ny tetiandro mpampianarana eto Madagasikara. Ny antony moa rehefa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao dia maro ireo mponina izay monina any amin'ny toerana ambanivohitra, mety mandalo tetezana, mety mandalo tanimbary sy ny sisa hany ka sahirana amin'ny fotoana mahabe ny orana, dia misy amin'ireo olona ireo ihany koa no mety tandondomindoza satria ny rano mikorisa dia mety ahatonga azy ireo na ireo mpianatra madinika izany ho any amin'ny fahafatesana sanatria rehefa etiny renirano reny. Ankoatran'izay moa ny aty amin'ny tanan-dehibe dia tsy vitsy ireo foto-drafitrasa izay ny anjera vokatry ny rotsakorana be izay nitranga teto amintsika tato anatin'ny andro vitsivitsy izay raha tsy resaka afa-tsy ny omaly fotsiny. Izany hoe rehefa nandrefanapa-kevitra moa no teo anivon'ny draine Analamanga dia nilaza fa ato anatin'ny antsoina hoe Grand Tana dia miato aloha ny fampianarana, saingy misy ihany koa nefa ireo sekoly izay mametraka hoe karazana fahefana ao anatina fahefana lehibe, izany hoe karazana fanjakana kely ao anatina fanjakana lehibe, tsy miaino ny fandaminan'ny fitondram-panjakana fa mametraka ny tenany ho ambony ny fanjakana satria izay no heveriny fa mety amin'ilay fampianarana misy azy dia io zany hoe ny olana mitrangane mety tokoa ny foto-drafitrasa atsangany ny tsy miankina tsy azo nyreny olana mikasika ny trabona ireny, na ihany koa mety hoe mafy ary tsy mety anjera fa ny eny an-dalana rehetra kosa dia ahina ho tandondoza ireo ankizy amonjy ny toeram-pianarana dia lasa misaviritaka zany ny ray aman-dreny satria any anatin'ny tambajotra serasera sy ny vaovao mahita ny ray aman-dreny fa tsy mianatra aloha zany na tsy mandeha any an-tsekoly ireo mpianatra any amin'ny toeram-pampianarana nefa dia manery fa tsy maintsy miditra an-tsekoly satria mitohy ny fampianarana zany hoe mifanaritaka tahaka ny hoe tany tsy misy mpitantana zany ny firenena fa dia samy manao izay tiany atao ve ao anatin'izay fampianarana izay, ka na misy aza ny fanapa-kevitra raisiny eo amin'ny fahefana dia tsy manaiky izany ireo karazana sekoly hafa izay mijoro eto amintsika dia tokony efa ho firenena kely ve izy ireny sa tokony ho fanjakana kely sa inona no ametrahana azy. Izany rehetra izany moa karazany hoe fa somary lasa lavitra tsika miresaka an'izany ny karery-manana fa ny tena tiatsika atongavana dia ny hoe ny fotoana amin'ny fampianarana eto amintsika dia mbola tazomina aloha ny fotoana ny fahavaratra ianarana, kanefa na dia tazomina ianarana aza dia izao tapaka izao hatrany ny fampianarana voelingelina ny fampianarana satria tsy mipetraka intsony zany ny tetiandro satria ao anatin'ny herinandro anamariana ny andron'ny sekoly aloha zany isika eto Madagasikara dia voatery tsy maintsy mikisaka daholo zany izay rehetrarehetra izay noho izao fotoam-pahavaratra sy ny orana mikidy izao, ary ao anatin'ny volana janoary sy ny febroary ny tena mabetsaka ny rotsakorana, ny atratra tsy lavo atsokora ny labe raha mbola ny jojo ny orana nandritry ny andro vitsivitsy dia efa mananontany ny sady indray koa zany ireo rivo mahery miforona na ireo cyclone izay miforona any an-dranomasina any mety mbola akasika ny Madagasikara. Ny dikan'izay
dia mbola mety itoy hatramin'ny fotoana maromaro zany izao rotsakorana izao raha toka arak'izay tokoa zany ny fandehan'ny toetra rà amin'ny rotsakorana eto Madagasikara dia mbola tsy hianatra ihany ve zany reto mpianatra sa amonjy sekoly ny dikany voelingelina ny fampianarana rehefa niresaka moa isika ny amin'ny hoe maninona no tsy ampiarahana na ampanarahana ny vanim-potoana eto Madagasikara ny tety andro ny fampianarana satria maro inkonge any amin'ny faritrany no mitaraina fa amin'ny fotoana izay ametrahantsika ny fotoam-pianarana dia migaingaina ny hafanana ao anatin'izay ny akamoana mahazo ireo mpianatra satria lasa resitoro na sondritory ao anatin'ny fotoana mahamay be ny any amin'ny morontsiraka rehetrarehetrany ary dia mandalo ny fotoam-pahavaratra dia hiarana zany olona zany ihany koa na ny aty voatany na ny any amin'ny morontsiraka ny dikany tsy mety amintsika izao fotoana ametrahantsika ny calendrier ny fampianarana izao eto Madagasikara efa tokony tonga any amin'ny fiovana isika ao anatin'izay tety andro ny fampianarana izay. Tompolasy tombavy atreo ny fandalinana teto.